avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manoltranao vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Tsy misy ambony lalàna karariny raha enjena avokoa ireo nanontsynety teto amin'ny firenena oro solombavam-bahoaka. Ny antsony gouvernement tanao lara-pameno ireo olana mampikakaika ny vahoaka dray ny olo Madagasikara nandritra ny fifanatriana tamin'ny gouvernement. Isan'izany ny olana jiro sy rano sy ny fanamboaran-dalana. Miteraka fahasorenana ho an'ny rehetra ny fikatsoana ny fifamoivozana eto andrenivohitra. Maro ny antony saingy nisongadina ny fanovana ny toe-tsainy ny mpampiasa lalana rehetra sy ny gaboraraka samihafa. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao akatoko ny fety Noely sy faran'ny taona izao raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Miantso ny fandraisana andraikitra mpitondra ny mponina manoloan'izay indrindra amin'ireo faritra mena. Any ivelany miantso ny fampitsarana tanteraka ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ny filoha Ukrainiana. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny arahany tamin'ny Prime Ministre Irlandais androany. Ny any Cyprien izay. Fotoana ny fampalalam-ba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tomy kilasy tongovavy manasa sanao ihany koa. Anaraka ny any Cyprien izay tontolo ny fitsarana avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy misy ambony lalàna karariny raha enjehina avokoa ireo nanontsynety teto amin'ny firenena. Ora solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity. Nampanitra ny firenena hatramin'izay ny Ramatahora sy ny fisiany tsy maty manotaka dingana amin'goran'izany ny fangatahan'ny ministra ny fitsarana. Anaovana ny heloka bevava momba ny fifehezana tsy ara-dalàna ny fahefam-panjakana. Ho isan'ny heloka enjehina eo amin'ny sihatra ny fitsarana iraisam-pirenena raha ny fanohikevitra netiny makasika izay. Tsy ary Rasoarvelo. Nanolo-kevitra ny anaovana ny heloka bevava momba ny fifehezana tsy ara-dalàna ny fahefam-panjakana ho isan'ny heloka enjehina eo amin'ny sehatry ny fitsarana iraisam-pirenena. Ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernevo nandritra ny fivoriana teo anivon'ny Cour pénale internationale nadreny tany Pays-Bas omaly. Mila saziana ireo vondrona na olona manam-pahefana manararoatra sy mifehy ny rafim-panjakana sy ny arena voajanahary ho tombontsoany manokana raha ny fanohikeviny tamin'izany. Ilain'ny Madagasikara izany ho ireo solombavam-bahoaka amongorana ny tsy paty manota sy ireo rafitra matanjaka amin'ny kolikoly raha ny fanohikevitra. Raha ny amiko manokana efa ela zao no niombon-kevitra tamin'izay ary zay ny rasan'ity firenena ity vao androso. Tsisy tokony ambony lalàna na iza na iza. Io fanaovana Ramatahora sy io fisiny tsy maty manota io foana nanimban'ity Madagasikara ty hatramin'izay. Asoro ny immunité parlementaire ko raha ohatra ka ilaina zany. Ary tokony hiditra amin'izay zavatra zay mihitsy Madagasikara. Raha ny amiko manokana raha zafa te hiakatra ambonimbony kokoa te hindrana ny Corée mihitsy ary hoe tonga dia anamboary peine de mort ireo mpanao zavatra tsy mety rehetrarehetra ireo. Bonne gouvernance sy bon exemple. Ary raha misy olona raha tsy misy ohatra hita maso anay eo mbola hijanona anao ny ataony foana ny rehetrarehetra. Aina amin'ny kolokolo avoleny ty Andry Rajoelina ho ihany koa ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernevo atao amin'ny RFI omaly. Ny sesesy ny fanohikevitra ireo pomba ny Andry Rajoelina ny amin'ny hoe valifaty politika taorian'ny fanambarana izany ministra izany. Ny anokafana ny dingana mizotra makany amin'ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ahafana miroso amina raharaham-pitsarana ho an'ny Andry Rajoelina. Ho an'ny rehetra ny lalàna karariny raha anokafana fanadihadiana ireo nambotry ny firenena ho hiatrany ny solombavam-bahoaka. Mbola betsaka foana angeny tsy maty manota
e eto amin'ny firenena raha mieritreritra ny olona zany hoe valifaty politika le izy a izy koa nge raha pitso mbola ho tsarainy e anisan'ny mpitondra nge izy amin'izao fotoana hitenenantsika izao e de everiko a fa anatra sady balize zany hoe fefy ho atsika mpitondra rehetrarehetra na olom-boatendry na olom-boafidy reny mba tsy hanao zavatra mihoatra ny tokony ataontsika ary tokony anaraka ny lalàna tranontsika rehefa eo amin'ny toerana toetra ny lalàna zany mifaninana ao a mandroba mifananam-bahoaka zay ny zava-nisy teto hatramin'izay niala teto Madagasikara iany rajoelina ny 12 oktobra teo ary monina Dubai ankehitriny hoetra ny minisitra Faniry Soernefo atao amin'ny RFI nambara fanapetrany any avokoa ny ankamaroan'ny fananany ankilany mbola mandeha ihany koa ny fanadiadiana momba ireo Boeing 777 izay iarahany fanjakana malagasy amin'ny Mauritiana ary ny FBR ny fanazavana atrany tontolon'ny fitsarana izay hatrany fa tsy Maurice vetivety nentina any amin'ny fonja Melrose ao Maurice indray mamy Aravatomanga ny atoandro teo rehefa avy nanao fizahana atao amin'ny hôpitaly fitsaboana olona manana olana ara-tsaina sy tao amin'ny hôpitaly Victoria tamin'ity andro anty tsy azo soarvelo naraina nanao fitsiriana ara-pitsaboana tao amin'ny hôpitaly natokana hitsaboana ireo olona manana olana ara-tsaina Imam Ravatomanga ny maraina teo mialohany nitondra anazy ho an'ny amin'ny fonjany Melrose araka ny famitambavao avy any Maurice Ratsahivina nivoaka ny didy omaly fa alefany amin'ny fonjany Melrose ao Maurice Imam Ravatomanga araka ny fanapa-kevitry ny fitsarana atao Port-Louis tsy miverina any amin'ny fonjany Moka Detention Centrale itsony tamin'ny alakamisy lasa teo nangataka ny amindra anazy eny amin'ny fonja voary mafy ny Financial Crimes Commission na ny FCC nolazaina fa tsy aradrary ny fitazonana azy ao anaty cellule policière Ratsahivina voapanga vojimaika noho ny firaisana sy kombakomba sy fanodikodonam-bola roa eo anatria ny fitsarana Port-Louis Imam Ravatomanga araka ny fampitambavao avy any Maurice atrany noresahany ministry ny fitsarana Faniry Soernefo ihany koa tao amin'ny RFI ny mahakasika ny raharaha Imam Ravatomanga nambara fa efa misy ny dingana ara-pitsarana mandeha eto Madagasikara mahakasika ity mpandrara ity Zatsika raha nakaika rotaterina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany amin'ny fivoaran'izay raharaha mamy Ravatomanga zay fa voaresaka nandritra ny fifanatriana mivantana tamin'ny governemanta teny amin'ny lapany antenimera-ndo olona androany ny olanjiro sy ny rano sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao ireo olona Madagasikara izay niantso ny governemanta nao lahara-pahamena maika ireo filana andavanandro ny mponina riana fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay ny olana ijery sy ny rano niteraka ny fipoahana tamin'ny tolom-bahoaka iny ka tokony fantoany fitondram-panjakana maika ny famahana ny olana mbola mampitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana tsy fitanisana olana no andraisan'ny vahoaka fa fametrahana vahaolana aingana anafoanana na anamaivanana ny délestage mitaky ny mangarahara amin'ny fitantanana momba ny jirama ireo olona manoloana ny kolokolo sy ny fanodikodonam-bola ny halatra solika miteraka fatiantoka nitondra fanazavana teo anatrihan'ireo olona ny ministerany angofo sy ny ankoranafo amin'ireo tetika safoezaka antoniny ary lavitrezaka amahana ny olany herinaratra ireo parc solaire izay efa maro ny nalefa tany amin'ny district isan-karazany tamin'ireo parc solaire ireo dia efa maro moa zany district nefa namaly nanome an'ireny tany afahantsika mametraka an'io parc solaire io dia zao fotoana izao zany efa tena lesaka mihitsy zahay ao anatin'ny ministera tady an'ireo fitaovana izay mapetraka eny anivon'ny distrika zany mba afahantsika misitraka an'izay angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro zany ny adikevitra nandritry ny fifanatriana mivantana ihany koa ny resaka fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena ny tena rasy tamin'ny lalan'iny anefa ny tena rasy tamin'ny lalan'iny dia tablava tablava manobatonga miandro valo tena rasy ary mampitaraina mitapiasa lalana rehetrarehetra dia amma travaux d'urgence izay vasiny banque rasepirenena vola zay tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo tsy navita tanteraka an'ilay izy indrindra zany le atao hoe tsy natahorana atapaka ny lalana dia mbola mitoy ny asa amin'izao fotoana zao amin'ity taona ity zao dia mbola misy tetikasa zay atao ao mitentana eo amin'ny 3 milliards ariary eo aloha dia mbola kely dia kely par rapport amin'ny arasian'ny lalana
fa zay vitany aloha atao a momba ny resaka rano indray nilazany avy eo anivon'ny ministera fa efa voavolavola ny politika nasionaly momba ny rano efa nentina teo anivon'ny gouvernementa ampahafantarantsika eto amin'ny antemeran-olona ny fitondrana ny politika nasionaly momba ny rano fanadiovana ary fidiovana izany dia prova anankiray lehibe entin'ny départementa izay tariako fa vonany ministera anatanteraka ny tanjona ary anafaingana ny dia amin'ny azakazaka amin'ny fampananana rano fisotro madio ny ministeran'ny rano dia efa mitondra ihany koa ireo projet rehetrarehetra na ny fampitanam-bava na ny projet de loi hoentina eo anivon'ny gouvernementa amin'ny herinandro manaraka io proof izany fa misy ny cadre izay apetraky ny ministera anarahana amin'ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny tanjona mila vahaolana aingana sy maritra ny vahoaka malagasy manoloana ny olana ny fahasalamana amin'izao fanavaozana ny firenen'izao ny antso nataon'ireo loholona nandritra ny fifanatrehana izy ireo mivantana tamin'ny gouvernemanta ny ariva teo isan'ny tokony hojerena manokana ny tsy fampiny mpitsabo amin'izao fotoana izao sy ny fifehezana ny resaka fanafody arina fitiavana isan'ny sehatra iray lehibe marary ny vahoaka ny lafy ny fahasalamana tafitra ao anatin'izany tsy fampiny ny mpitsabo ny firongatry ny fivarotana tsy ara-dalàna ny fanafody ny resaka fotodrafitrasy ny resaka fandraisana mpiasa-panjakana ireo mpitsabo manana fahaizana manokana ny momba ny fametrahana ny lalàna amin'ny feny fahasalamana izay mbola mikatso ny famoahana azy amin'izao fotoana hoy ny loholona avy amin'ny antoko MMM raha nandray fitenenana nanoloana ny mpikambana tao amin'ny gouvernementa nanomboka tamin'ny volana aprily lasa teo dia nisy an'ireo spécialiste efa tamin'izato lasa nirafy mifanontaniana tsy maintsy hovaliana ny vahaolana tsy maintsy jerena voalohany dia hoe inona ny zavatra tokony ho atao hiramplasiavana an'ireo spécialiste reo iza marina ny tokony andraikitra mikasitra ny fanafody fanafody ny zavatra voalohany indrindra raha vao miresaka fahasalamana ianao raha tsisy ny fanafody a na inona fahaizanao eo tsy handroso fahasalamana io ny zavatra anankiray keo mikasika ny hôpitaly ramatoministra tsy maintsy arenintsika ameliorantsika ny plateau technique tsy maintsy misy remizany vo ho atao amin'izany zavatra rehetrarehetra zany namaly avy hatrany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izay nilaza fa miroso amin'ny fametrahana ny politika anatsarana ny fahasalamana ny ministera amin'izao fotoana ny ara-pitaovana na ny tolotra ara-pahasalamana efa accordé tamin'ny conseil du gouvernement moa zany ny code de santé ary eo amin'ny fiandrasana ny fampidirana izany ao amin'ny conseil des ministres eny tokoa misy ny point maromaro afaka atsaraina ao anatiny momba ny recrutement ny spécialiste efa tafiditra ao anatiny répartition ny poste budgétaire moa izany fanaovana recrutement ny spécialiste izany ny agence de médicament de Madagascar no miandraikitra ny fanomezana AMM ny fanafody izay mijery manokana ireo fanafody novokarina na efa nahazo alalana tany amin'ireo firenena matanjaka mahakasika ny varotra tsy ara-dalàna dia efa misy atrikasa maromaro natao mba amerenana indray ny komity hitambaran'ny ministera voakasika naneo fahavononana iara-iasa amin'ny gouvernementa ireo loholona amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakana ankoatr'izay fotoana ny fanaovaozana izao ka tokony hofongarana hatramin'ny fakany resaka kolikoly sy ny fomba ratsy namotika firenena amin'ny sehatra rehetra ho hiatrany ny antso nataon'ireo loholona tamin'ny fifanatrehana tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa vaovao ny toe-karena vetivety tsy nasarika mpampiasa vola avy any ivelany Madagasikara raha ny filaharan'ireo firenena mahasarika mpampiasa vola aty Afrika ho an'ny taona 2024 tsy tokony agaga izany ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana androany noho ny faratsiny ny toe-karena sy ny tontolo ny fandrarana eto amintsika amin'ny ankapobeny Daniela Minorso
araka ny filaharan'ireo firenena afrikanina mahasarika mpampiasa vola vahiny navoaka ny The Global Attractiveness Index 2025 ny faran'ny volana septambra lasa teo. I Maurice no firenena nasarika mpampiasa vola vahiny be indrindra taty Afrika tamin'ity taona 2024 ity tamin'ireo firenena misy 730 nanova ny The Global Attractiveness Index 2025 fanadihadina. Manaraka azy Égypte, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire raha tonga teo amin'ny laharana faharoa amin'ny farany no nisy any Madagasikara. Filaharana izay tsy tokony ho zava-baovao amin'ny tsika hoy ny Baito Garina no ny faratsiany toe-karena sy ny tontolo ny fandrarana itontoerana. Tsy dia mahagaga ihany satria izay ny antony tolomantsika malagasy ny toloman'ny tanora indrindra no izay faharatsiany ny toe-karena izay, faharatsiany ny fandraharahana, fanaovana fandraharahana eto Madagasikara. Tena ratsy dia ratsy ary anisan'ny tena antony mahatonga n'ilay faharatsiana izay ny zavatra voalaza teto aloha dia ilay hoe fanaovana mpimamba, monopole ao anatin'ny climat des affaires koa zany resaka izany azo jerena ihany koa dia iny zany eritreretintsika hoe rava ny mpanao ampimamba anankiray fa rava ve zany eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ngamitsika niaraka nahita ny fionan'ny jirama sy ny mpiara-mpanatoka aminy tamin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny alakamisy izay nahita fa tena voafatotra tanteraka ny fandraharahana ao anatin'ny jirama ditantsika amin'izay izay zany le maharatsy tanteraka ny fandraharahana eto Madagasikara izay mbola fisiny ampimamba izay. Araka izany, miankina amin'ny politika mpanjakana izay mamela ny fahalalany fandrarana anatina firenena iray, ny service public, ny vola sy ny abaloha eo anivo ny fahatseranana amin'ny fampidiran'entana, ny hetra, foto-drafitrasa, ny fahazoana lalana no investissement, miankina amin'ireo no ahafana manatsara ny laharan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny tontolon'ny fandrarana ho iatran'ny Baito Garina. I Madagasikara izay hogisitra hatrany amin'izay filaharana ivoaka eo raha tsy misy ny fanatsarana ireo teboka fototra ireo raha ny fanazavana hatrany. Fa miteraka fahasorenana ho an'ny rehetra ny fikatsoan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Maro ny anton'izay fitohanan'izay, isan'izay ny fahabetsahan'ny fiara miditra eto amintsika, amin'ny fahateren'ny lalana noho ny tsena sy ny fiantsonana, amin'ny fampitehan'ny foto-drafitrasa eo ihany koa ny toe-tsainy ny mpampiasa lalana rehetra sy ny gaboraraka samihafa. Doarantsika ny fanadidina. Maherin'ny 2 miliary ariary isan-taona ny fatiantoka ho an'ny firenena, vokatry ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Aretina tsy mety sitrany eto andrenivohitra ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Nisy fotoana nanaovana fandaminana vaovao ireo zotra sy lalana everina fa point noir saingy tsy nahavaovan'ny olana. Antony mahatonga ny fitohanana ny fahabetsahan'ny fiara-miditra eto Madagasikara, na ireo fiara efa niasa na ireo fiara vaovao ny fanazavana, ka tsy atonina sy tsy mifanaraka amin'ny foto-drafitrasan-dalana misy eto ny abetsaky ny fiara mifamezivezy. Lalana ratsy, le lalana ratsy le lavadavaka, dia le taxi be reo rehefa mijanona re tsy amin'ny anatina re fa any amin'le ampovoana zalahy manao kalazy ngamba ary le rony dia mibandalana amin'le kalazy iny dia lasa be embouteillage. Fatra foana arabe ohatra be oririka zay ohatra izay ny problème analakely io. Antony mampitohana ny fifamoivoizana ihany koa ny tsy fisian'ny fitanterana iombonana mahomby. Samy mamoaka ny fiara any an-tokantranony avokoa ireo izay manana fiara rehetra. Koatran'ireny amin'le lycée français ireny zao ankizy ray tôbila raiko nefa firy mpianatra amin'ny lycée français ohatr'izay dia tokony hoe arindra zany le fampiasana fiara moto koa etsy an-daniny. Antony mahatonga ny fitohanana ny fahateren'ny lalana vokatry ny fahabetsahan'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo fiara marobe miantsona ary ny fisian'ireo toeram-piasana mampiasa ny sisin-dalana toa ny mpanamboatra moto sy ny atelier maro isan-karazany. Hany ka lasa eny amin'ny arabe ireo mpandeha tongotra fa tsy eny amin'ny trottoir intsony. Le fiara be dia be nefa ny lalana mety raha ohatra zany zao ohatra ny hoe lalana tokony atonana fiara anankiroa dia sisin-arabe mba tsy teneniko hoe sisin-dalana
le sisin-dalana moa zany dia le faritra eny amin'ny sisiny iny le efa tsy ho an'ny fiara fa le natokana ho an'ny fiara aty amin'ny arabe mbola lasa mpivarotra mbola feno fiara mijanona feno sarety mijanona. Manampitrotraka ihany koa ny toe-tsain'ny mpampiasa lalana izay zatra kaboraraka. Voalohany ny taksi be izay manao izay tiany atao amin'ny fijanonana amin'ny are. Faharoa ny mpandeha tongotra miampita eny amin'izay tiany ampitana. Fahatelo ny sarety sy ny taksi bisikileta ary ny moto izay miaina lavitry ny fandrindrana. Fa isaky ny arehana taksi be dia mamorona embouteillage foana. No ny antony eniny, antony anankiroa tsy fanajan'ny taksi be an'izany hoe are aloha ny are. Tsy miasa saina intsony izy amin'izany hoe fotoana tokony janoana eo amin'ny are anankiray fa zay mampetipety azy. Ka raha misy taksi be folo aloha raha tokony 2 minutes ny droany mijanona amin'ny are fa manao raha vody azy izy zay moa le fiteny azy mandritra ny 10 minitra fa raha folo izy manao 10 minutes avy dia 100 minutes zany hoe adiny ray sasany mahery zany. Tsy mifanaraka amin'ny lesona omena ny mpianatra ihany koa ny fotodrafitrasa misy eny amin'ny arabe. Ny fianatra sy ny norme no ampianarana ny mpianatra kanefa ny fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny fipetratakina no anaovana ny fampiarana. Hany ka raha misy vahiny tonga eto sahirana izy ireo. Resantsika hoe ireo rehetra mampiasa ny lalana ve mahay an'ilay code de la route. Safiditra ao anatiny zany ny mpandeha tongotra mitangina bisikileta, posiposy, moto, fiarakodia sy rehetrarehetra zay mifamezivezy eo amin'ny lalana. Raha eo fotsiny zany tsika zao mijanona dia efa mandringa ilay izy satria be dia be ny olona tsy mahay an'ilay code de la route. Dia eo zany dia ireny hitantsika ireny moa zany ilay izy hoe mitangina bisikileta, mandeha eny amin'izay tiany atao, mitarika posy dia mitarika eny dia mandeha moto koa moa dia ireny sy ny mpandeha tômôbila ihany koa fa ilay tsy famezatsiny hoe mandeha moto ihany na nitsy ihany fa samy manao kely eo daholo tsika rehetrarehetra. Dia rehefa samy manao tsy mety eo daholo dia tsisy afan'ilay manary fako ihany io. Ianao manary fako ohatran'iny, za manary ohatran'iny dia raha dia fara mitambatra eo dia lasa fako be ilay izy. Ankoatra ny fanamboarana ireo lalana simba izay isan'ny miteraka fitohanan'ny fifamohizana, tompona andraikitra amin'ny fahamanan'ny olana ny eo anivo ny tanàn'Antananarivo sy ny polisy-pirenena. Tsy tokony ianona fotsiny amin'ny fivoriana sy ny atrik'asa fa hitondra vahaolana azo tsapahi-tanana amanan'ity olana ity. Isan'izany ny fijerena ireo fiantsona ny taksi be, ireo parkinina etseroa, ny fivezivezen'ireo fiara vaventy sy ny sarety, ny mpivarotra amoron-dalana, ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny sisa, ny fahafahan'ireo fiara be miditra eto an-drenivohitra ihany koa izay tokony amin'ny alina ihany. Raha tsy ampiarina ho an'ny rehetra ny lalana, sarotra ny andrindrana ny fifamohizana an-tanan-dehibe. Izay ny mombin' zanam-pandarana hita sire hitaterana androtranga samihafa eny anivon'ny fiarahamonina izay hoentina atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany rehefa talata toy izao. Fa nahavita ny afianianany teny amin'ny fitsarana tampony anosy amin'ny mahafiloha lefitra faharoa vaovao azy eo anivon'ny birao maritry ny seni Androany Rakotonarivo Tery. Nisongadina nandritra lahatenina taona ny fahafahana manam-pirofo raha ilaina ny fisian'ny anarana sy larana karapanondro miverimberina hita tao anatin'ny lisitra mifidy ny taona 2024 ny antsiprian'izay. No tanterahina Androany teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny lanonana ara-pitsarana nanaovan'ny Rakotonarivo Tery fianianana. Nandraisany toerana amin'ny mahafiloha lefitra faharoa vaovao eo anivon'ny birao maharitry ny seni. Ilaina fanatsarana sy mitaky fanaovazana fikirakirana fifidianana eto Madagasikara ka tsy maintsy raisina ny andraikitra rehetra ahafahana mametraka didy amandalana ifeny fifidianana vaovao ho ny nambarany. Malona ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouvernemanta ampiato ny tokony anombohana omaly ny fanaovazana isa-taona ny lisam-pifidianana. Fanapahan-kevitra ny raisina hoentina anatsaratsara kokoa ny fanaovazana ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana. Ny refonte na ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana dia isaky ny 10 taona no tanterahana eto Madagasikara. Raha ny zava-misy zany dia tsy mbola tokony hanao an'izay refonte izay isika satria mbola taona vitsivitsy lasa izay no natao izay refonte izay. Kanefa ny fitondram-panjakana moa no tompon'andraikitra amin'izany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika dia ho hita eo izay fanapahan-kevitra ho raisiny rehetra. Ny anapiko ny zavatra voalaza teo dia izao: na dia hiezaka anao izay azo atao azy ny vao miaram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana ny fifidianana araka ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananana, na dia anao izay azo atao azy amin'ireo tolo-kevitra maro
ny vaomeram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana dia miankina indrindraindrindra amin'ny fitondram-panjakana ny ahitantsika vokatra amin'izany. Notsindriny manokana ihany koa fa azo avoaka porofo raha ilaina manamarina fa sy ny anarana ny laharana karapanondro miverimberina hita tao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny taona 2024. Tsy fanao ny milaza zavatra tsy marina matoa ny teny fa misy amantapitrisana ny vahoaka malagasy izay mitovy lahara karapanondro pirenena dia nisy zany ary ananana porofo raha ilaina amin'ny fotoana tokony mapety azy ka mety ana tsara zavatra zay dia ho avoakantsika ny porofo mahakasika ny fisiny zay olona matapitrisana mitovy lahara karapanondro pirenena tamin'ny taona 2024. Rafitra napetraka ao amin'ny lalam-panorenana ny CENI tsy afaka ravaina raha tsy miova ny lalam-panorenana saingy mety ho azo atao ny manova ny mpikambana ao aminy amin'ny alalan'ny lalàna hoy izy ny namafy raha tsy hivona dia voafety teo anivony anteny meram-pirenena ny tenany. Anohizantsika ny fampalalam-bavao tonga namaly ny antsony solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny meram-pirenena ihany koa minisitra mponina sy ny firaisan-kina sy ny mpiara-miasa aminy androany. Ankoatra ny fanazavana ny andraikitra ministera eo anivon'ny fiarahamonina nandraisy namaly ny fanontaniana sy ny fanamariana avy amin'ireo solombavam-bahoaka ministra izay nanamafy fa tsy manavaka loko sy firiana politika fa misokatra amin'ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa hoentina mampandroso ny firenena. Doaratsika ny antsiprian'izay. Mizara vary sy menaka ary lamba sy ireo kojakoja ilaina andavanandro no nahafantarany maro ny andraikitry ny ministeran'ny mponina hatramin'izay. Saika fanontaniana te ahafantatra ny asan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina avokoa no napetraka ireo solombavam-bahoaka tamin'ny ministra sy ny mpiara-miasa aminy nandritra ny fioanana teny amin'ny anteny meram-pirenena. Ataontsika hoe mosevana, ankizy, zokiolona ary magnaramaso ary sarotiny zahay amin'ny fampiarana ny zolombelona zay tsy anavahanay hoe nalahy na vavy na ankizy na olon-dehibe fa rehefa zolombelona dia zahay no magnaramaso sy mitady hevitra zato ny ampanjakana ny zolombelona. Manao koa zay ny fandrafetana ny politika mikady ny fisitrahana ny zoaka ny tenenina teo fa indrindrandrindra zany mijery amin'ny regny lafiny raha ohatra hoe misy zany ny voina zay mahazo antsika jiaby ninona le voina hoe voina na diplôme na nino dia andriandraikitra koa zany ny ministera mponina amin'ny fanampiana ny vahoaka zay marefo agnatin'izy regny. Dia rehefa samy nafantatra ny asa sy andraikitry ny ministera ity avokoa ireo solombavam-bahoaka dia nametraka fanontaniana sy fangataham-panazavana tamin'ireo teknisiana sy ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ireto olom-boafidy reto teny Tsimbazaza tsy fisianana na tsy fampiny fotodrafitrasa sy olombelona mampandeha ny asan'ny rantsa-magnaiky ny ministera eny anivon'ny distrika no noverimberina tamin'izany teo ihany koa ny fanamarihana samihafa. Ny olomo ao population manapirova tsy mangatrano itrano mpitrano reo trano be antitra ary efa tsy manjary ho trano atsika foana ino dombony trano misy délégué population ary tsisy fitaova misy anatsara ny asa. Betsaka ihany koa ireo commune mbola enclavé any distrikany Manakana dia tena mitokamonina tanteraka ireo vehivavy ireo sahirana marefo ary mila tantana mila accompagnement avy amintsika izy ireo ka noho izany raha natao misa dia manantena fiara-miasa izahay. Ministère population dia tsisy loko tsisy mena tsisy fotsy tsisy orange tsisy bleu satria ny mponina zay hoentintsika eto Madagasikara dia tokony hitondra lokony malagasy fa tsisy tokony hidirany ataontsika hoe resaka politika ka mahazo matoky ianareo tsisy avahanay tsisy solotanay raha resaka loko no zavatra horesanana zay aloha ny zavatra garantina zay. Ankoatr'izay nampahafantatra ihany koa ny ministra androany fa hojerena manokana ireo bénévole eny anivon'ny fitaravam-paritra sy eny anivon'ny distrika ny asa antaonany maro nanampy sy nampandeha raharaha ny asan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina
ho raisina ho mpiasa raikitra izay mendraka amin'izy ireo hoy ny fanazavana fa nampahan-kevitra nangasitrahany ireo solombavamboaka teny tsy mazaza androany satria mamaly tanteraka ny hetahetan'izy ireo raha ny fanazavana afapo tamin'ny fanazavana momba ny fandaminana ireo trano ministera tsy miasa eny amin'ny distrika sy faritra ihany koa ireo solombavamboaka raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izao raha ny tranga hita eto Antananarivo sy ny manodidina. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy hijery akaiky ny zava-misy indrindra amin'ireo faritra mena araka izany ny mponina indrindra ireo niara-mbona tao anatin'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Daniela Minorso. Ankoatra ny any amin'ny faritra, mirongatra ihany koa amin'izao fotoana ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy mifidy ora sy toerana intsony ny mpanao ratsy, ary manao izany avokoa na ny vehivavy na ny lehilahy na mihaja na tsia, ary ahitana azy ireo avokoa na amin'ny toerana manginana ny toerana ifamezivezeny be sy ny maro, na eny an-dalambe izany na anaty fiara fitateram-bahoaka. Raha ny trangana azo any Ratovinandrasana Irene, mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra manokana, atoandro Benanahary no nanenda ny mpitondra moto iray an'ity farany tetsy amin'ny rond-point Anakazomanga. Ety aminay ety aloha zany dia jaune rouge satria raha ny ety aminay atao madinika Akazomanga manodidina ety dia tena morongatra mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ny trangana azo anazy tamin'ny asabotsy atoandro teo amin'ny rond-point Akazomanga, boulevard de l'Europe, à côté ny pharmacie de Tsaramassay eo amin'ny arrêt en bus. Avy nitsena ny zanako nanao basket ako dia misy parents miaraka aminay zava aty amin'ny côté aty amin'ny arrêt en bus les parents miaraka aminay aty amin'ny arabe. Taisa be anefa za fa avy any nisy moto nisintona le bandoulièrako dia za moa zany tonga dia mitazona n'ilay izy mafy be dia tsy azo n'ilay izy fa rujitiny be vao maika ny sotominy dia mitaritaritiny sady mandeha izy dia zao hitanareo zao ny ratsy anazy anazy satria hospitalisé dia nasiana n'ity atel junior aty tena mafy nazy satria tena saika maty nanaraka hatramin'ny aina. Araka izany, misy mitondra moto ihany koa ireo mpanao ratsy, mpanao sito mahery eto Antananarivo sy ny manodidina. Olana amin'izao vanim-potoana izao no nitaotry ny valifaty, tsy misy mifamonjy intsony eny an-dalambe na ny any an-tokantrano, na misy aza ireo miantso vonjeo. Maloana ity fitombo ny trangana alatra ataon'ireo mpitondra kodiaran-droa ity, nanambara ny tompon'andraikitra amin'ireny taxi moto ireny fa tsy voafeny ankamaroany ireo mpanao taxi moto. Antony ametrana ny cahier de charge ho an'ireo mpisehatra manomboka izao, izay ho tantana ny chef de piste. Ny fepetra raisina zany dia tsisy akoatran'izay hoe miditra ao anaty cahier ilay piste anankiray, ohatra hoe misy folo izy dia ao anatiny ao. Zany hoe tsy tokony hisy olona hafa akoatran'ilay ao anaty cahier zany mipetraka eny anivon'ny piste eny. Ny anton'izay dia fisorohana nisaka insécurité zany. Izay koa dia miara-miasa eo anivon'ny commissariat central mikasika an'izay le tsy fandriam-pahalemana izay. Zany hoe raha misy mampiahy azy zany dia fa afaka miantso direct mpitandro filaminana izay mametraka an'izay le hoe ohatran'izao ny karazana renseignement zany ao anatin'izay dia ahafahana mifehy an'le asa zany mba tsy hanjakan'ny jolahy le asa, indrindra fa ny mpanjifa koa anisan'ny mitaitaina amin'izay, indrindra fa amin'izao fety zao zany dia manentana mpanjifa rehetra aloha rehefa hanjifa ihany ianao dia ny gilet mena. Omaly, vehivavy iray no hita faty miboridana teny ambany tetezana ambany avaratra, Fokontany Avaratsena, commune Ambanivohitra Ambohidrapeto. Amin'ireo commune manodidina ny Antananarivo izay, mahazo vahana izay tsy fandriam-pahalemana izay, toy ny eny amin'ny commune Ambohibao Antihiroka, izay miaraka amina fitaovam-piadiana ireo olon-dratsy toy ny sabatra sy ny maro hafa. Miamitombo ny fatramena amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay eto amintsika, ka nova ny mponina antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana indrindra amin'izao ankatoko ny fetin'ny Noely sy ny volana maranana ny taona izao. Dia izay ihany koa no hoentsika misedvedve teo anaty tokafoy. Tahan'olona mitondra ny tsimon-karetina VIH sida any atsimo andrefana amin'izao fotoan'izao izay tsy mitsahatra ny mitombo hatrany. Eo ihany koa ny tolo-dalàna momba ny toka gasy izay lany teny anivony Anteny Merimpirenena ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary.
Dimampolo taona ny ilanao. Olo jiaby mila connecté. Olo jiaby ikifinete. 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 Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes, kifinete. Kifinete, kifinete. Yes, yes. Grâce à Netmonte 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Yes. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Mamenna ny araba-trano tomboky lasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-vao amin'ity ala ity mitombo ny tahan'olona mitondra ny tsimokaretina VIH sida ao atsimo andrefana amin'izao fotoana izao maro ny fepetra noraisina mahaloan'izay raha tsy ilaza afa-tsy ny fametrahana paikady amin'ny alalan'ny fanetanana sy ny fampahafantarana ny fisorohana ny fifondrany izay tsimokaretina izay ndao arahantsika ny fanadidiny. Betsaka ary ahitana fitombony ny tahan'ny olona voany tsimokaretina VIH sida ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Fa na izany dia miezaka mametraka paikady amin'ny alalan'ny fanentanana sy fampahafantarana ireo toerana anaovana fitiliana ny task force eto an-toerana ho fisorohana ny fiparitahan'ny tsimokaretina raha ny fanazavana. Mahakasika ny aretina tsimokaretina VIH dia betsaka ny mitondra an'ilay tsimokaretina na eo zany ny fitombony tsika ihany koa manaraka an'izay mametraka ireo paikady rehetra afahantsika milimite mametra an'izay fitombony izay ato amin'ny faritra atsimo andrefana amin'ny alalan'ny fanentanana indrindraindrindra fampahafantarana ny vahoaka ilay atao hoe tsimokaretina VIH sida ny fisorohana ny fiparitahany na ny fifindrany dia ihany koa ny fampahafantarana ny olona ireo toerana hitsabona n'ilay tsimokaretina satria raha tsy mahafantatra ny tokony ataony koa ny olona dia lasa mbola ao anatiny manampy an'ilay fitarany tsimokaretina zany zavatra zany. Manoloana izany dia tsy fisorohana ihany no paikady apetraka fa eo ihany koa ny fisitrahana ireo voan'ny tsimokaretina fanafody raha ny fanazavana hatrany. Izay tsy midika hoe fisorohana ihany fa ho an'ireo izay mitondra tsimokaretina dia misy ihany koa ny ezaka izay efa vita mahakasika ny fanafody hitsabona ireo amin'ny tondran'ireo tsimokaretina ireo dia ampy ihany koa ho an'ny antsika eto amin'ny faritra atsimo andrefana ary maneraka ny distrika sivy izay zavatra izay. Ankoatr'izany dia mbola ao anatin'ny ezaka ho an'ny faritra atsimo andrefana ihany koa ny fametrahana ireo tobim-pahasalamana mandray an-tanana ireo voan'ny tsimokaretina manerana ny distrika sivy ato anatin'ny faritra. Ao anatiny tanteraka ny mametraka ireo tobim-pahasalamana afaka mandray an-tanana ireo mitondra ny tsimokaretina VIH tsika eraky ny distrika ary tsy vitan'izay ihany koa fa misy ihany koa ny fampiofanana fampitomboana isa ireo tompon'andraikitra eny amin'ny tobim-pahasalamana ifotony ao anatin'ny ezaka zavatra izay. Araka izany dia mitohy hatrany ny ady atao amin'ny tsimokaretina VIH sida ary manentana ny rehetra hitandrina hatrany sy hanao fitiliana fa efa tsy mifidy taona no tsy mifidy saranga ary indrindra tsy hita soritra ity tsimokaretina ity.
miodina tsara ny tobo famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro fa tsy ny orinasa Unelec any Filatex Energie eo an-tampon-tanàna ny Toliara amin'izao fotoana izao mamano olany ponina ny antoerana ny tobo famokarana herinaratra ho ny fanazavana ka andalana ny dingana ny hitarana ny famatsiana herinaratra any antoerana amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Efa volana maro zao milamina ny ao an-tampon-tanàna ny Toliara amin'ny famatsiana rano mandeha ny jiro ary tsy misy ny délestage. Amin'izao aloha zahay mba misy fivoarana jirama zany misy fahatapana fa kely dia vetivety dia mipoly mba hitanay zany hoe na le mba fitadiavam-bola zany mba hoe mahazo ay mba afaka anaovanay izay raha ataonay mba misy fiatsaikina aminay koa i amin'ny fotoana zao zany hoe mba misy rendement kely zany ho avy ty fety mba ezaka fa misy hinaniky zao zany mba iangavianay mba hitohy lahy. Raha oharitsika tamin'ny taloha zany dia hita fa amin'izao dia misy ny fiovana be mihatsara ny fanomezan'ny jirama ny herinaratra eto Toliara ary zahay mpandraraha mahita hoe amin'ny teny baiko hoe stable le izy satria afaka manao ny fandrarahana zahay tandrify anay zahay amin'ny asa zay sahaninay tsirairay. Ny orinasa Unelec izay any Filatex Energie no mpamatsy ny jiro zarainy jirama ary voalaza fa 7.5 mégawatt no filan'ny tanàna ny Toliara raha toa ka 12.2 mégawatt ny herinaratra vokarin'ny toby ao an-toerana manana ambom-bava amin'ny herinaratra araka izany ny ao a-Toliara. Mariana fa efa misy toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro Toliara izy ity raha teo no voalohany nisy teto Madagasikara efa tany amin'ny taona 2024 no efa nitsangana zany parc solaire zany mamokatra herinaratra 3.5 mégawatt ity parc solaire ity ankehitriny ary miroso amin'ny dingana fanitarana amokarana bebe koko hatrany mora lavitra ny herinaratra azo avozina tahaka itrony ary mamela ny jirama itsitsihany koa. Miavaka raha teo izy ity satria raha ny fanazavany tompon'andraikitra azo ahorina raha sendra misy rivo-doza ary anatin'ny atsasakadiny fotsiny vita ny fanondronana azy. Velarina indray rehefa miverina amin'ny laony ny toetrandro. Mafana ny fanohana-kevitra ataon'ireo olona azy vondrom-pikambanana manohana olona tia napetraka olobe ny faritra ao Boeny Tatoato mijoro mpanelanelana sy mametraka ary fanina manoloan'izay ireo fikambanana goavana mampatsiahany mazava-dehibe ny fihavanana lavitry ny fifankalana sy ny fifandrafiana ao anatin'izay fanolorana olona apetraka olobe ny faritra izay amin'izao fotoan'izao. Christian Andriamihery Kolomajanga. Manoloana ireo fanehoan-kevitra maro eo anatrehan'ny fiandrasana ny fanendrena izay ho lehibe ny faritra indrindra fa ho an'ny Boeny anisan'ireo nitondra fomba fijeriny amin'izay masotsivina hitany fa ilain'ny mponina mivelona ato amin'ny faritra Boeny ry zareo mitondra fikambanana avy any atsimo izay anisany mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ato amin'ny faritra. Toherinay izay mety fanavakavana ara-poko amin'izay olona ho tendrena. Ny anay dia mila olom-baovao manam-pahaizana mbola piasa mpanjakana fa olona tia fiarahamonina fa indrindra sy olona toko politika afaka hitantana tsara any raharaham-panjakana sy hitandro mandrakariva ny fihavanana maha malagasy. Mametraka harofanina manoloana ireo teny mety hitarika any amin'ny fampizarazarana ry zareo sojabe avy any amin'ny faritra Sofia eto Mahajanga mba tsy hisy ho diso famindra amin'ny fizaran-toerana ara-politika mandalo fa ny fiarahamonina tokony ho banjinina. Tsy mety ny mifanilikilika samby olombelona isika samy malagasy manana fahalalahana maneho hevitra isika tsirairay. Mahajanga dia vilona cosmopolite ao ny zanakatsika tena efa mifangaro ka aoka retoboko ny fanilikiliana. Isika rehetra dia samy malagasy tsy azo atao ny mifanilikilika tsy mety ny manavakavoka fo ka milaza ho tompo ny Mahajanga fa izay tia ity faritra Boeny ity ka vonina hampandroso azy dia tompony. Igny mandeha amintsika jiaby samy mandiniaha atsika tsy tsara tsika samy talagna raiky eto miady ny fihavanana no misy amintsika eto raha tsika tsara mifankatiatsika jiaby. Tsy manohan'olona izy ireo fa tsangan-kevitry ny fampiraisana tokony ho hananan'ilay olona ho voatendro ny mahasaro-piaro azy ireo dia ny fametrahana ny mahazava-dehibe ny fihavanana ho lavitry ny fifanilikilihana amin'ny fandraisana andraikitra azo iaraha misalaha.
Iverina eto andrenivohitra vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Iroso amin'ny fitokonana ny 4 satra amin'ny 9 Desambra ho avy zao ireo mpiasa eo anivony orinasa Madarel. Raha toka tsy mivala ny fitakian'izy ireo anatin'ny 2 ora araka ny fanambarana. Isan'ny tseken'izy ireo ny tsy fisiny mangarahara amin'ny fitantanana ny orinasa ka antony fitakiana amin'izao fotoan'izao. Efa nisy ny fionana teo amin'ireo mpiasa sy ny mpitantana saingy tsy nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotony tandao raha antsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny antony le hoe tsy mangarahara zany nanomboka teo amin'ilay mise en concession zany tsy mazava eo anivon'ny mpiasa ny fitantanana satria nisy zao tamin'ny 2003 les mises en concession 10 taona tonga ny PCA Madarel monsieur Patrick Lasy tamin'ny 2006 dia nitarina ho 10 taona io fitantanana io mise en concession io. Nisy nefa ny filazan'zareo fa perte 14 milliards 75 millions d'ariary ny orinasa tamin'ny 31 décembre 2009 mangarahara ve zany eo anaty raha amintsika rehetrarehetra mijery sy mandinika dia mangataka fitsiriahana mikasika ny orinasa Madarel izahay eo amin'ny fitantanan'ny orinasa zany zay le tsy mangarahara eo anaty an'ilay izy. Nisy ihany koa ny fandoavana vola rémunération moa ny fitenena zareo anazy amin'ny orinasa Vecturis izay mitentina 120 000 euros isan-taona miampy ny chiffre d'affaires ny orinasa zany 1% chiffre d'affaires ny orinasa isan-taona io zany dia zay le fangatahana fitsiriahana mitombo hatrany hatrany zany ny degré ve zany ny azo ilazana anazy manomboka aloha zay any amin'ny fitokonana partiel angambany dia raha ohatra ka tsisy mieno dia miafara hatrany amin'ny mety hitokona grève générale zany raha ohatra ka izay le izy. Fanolany solom-bavambahoaka teny amin'ny anteny mera Pirenena androany ny tolo-dalàna amin'ny feny famokarana sy fivarotana toaka gasy. Natolotry ny solom-bavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anambositra. Taorian'ny fanitsiny ireo andiny vitsivitsy teny anivony ny anteny meran-doolona farany teo. Isan'ny rijateny notakiny ireo loholona asy-panitsina tamin'izany ny fanamafisan'antoka momba ny tany alkôla tsy tera-doza ara-pahasalamana amin'ny mpanjifa. Ankoatra amin'ny fampivoarana ny fari-piainana ireo mpisehatra izay mivelona amin'ny famokarana, ampiditra vola amin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany koa sy ampiariana ka miantso mpitondra hamoaka ny décret d'application hony solom-bavambahoaka tamin'ity androanyity. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao, olona roa no maika ankizy 5 taona eo ny ray vokatry ny fahamaizana trano vondro misa 9 maly atao amin'ny fokotany Betany Centre Toliara. Raisy ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana azy ireo isan'ny tonga tany an-toerana nankahery ireo traboana niaraka tamin'ireo manam-pahefana isan'ny sokajiny ao Toliara maraina teo amin'ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fotoan'izay ny antsony rehetra hifanohana manoloana izay trango izay. Andao raha antsika ny fanampanazavana. Manao antsoavo ao eto aminareo fokon'olo eo anao président fokotany mba jereo ny fomba hanarena tsikelikely ny fiainany reto olo fianakavetsika reto araka izay azo atao araka izay azo atao satria ny fokotany tsy mana hoentimana afahantsika manarina manangatrano sisa fa zay nanovako antso eto ho anareo fokon'olo ho antsika malalatana tsy anavaha io na mpandraraha na fikambana na mpanao politika na ino ny toera misy anao afaka manampy an'ireto lomontsika reto satria zay ny maharaika antsika ny firaisan-kinatsika ho afahantsika mampoly tsikelikely ny fiainareo andavanandro ka hoy izahay androany hoe mankahery anareo. Ny santionan'ireo vaovao songadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androanyity indray no andao raha antsika vetivety. Maro ireo vaovao hita nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV androany. Piasan'ny orinasa Jirama iray tratra nandodikodina ny volan'ny orinasa voasazy asa ny terivozina 10 taona araka ny fanapahana no raisy ny paka ao Fianaratsoa. Piasa iray eo anivon'ny Jirama no sarina nanodikodina ny volan'ny orinasa. Rehefa natao ny fitsiriana dia tsikatra fa ireo vola sasany no efa ny mpanjifa dia tsy tonga na tara vao tonga tao amin'ny compte banque ny orinasa. Tamin'izany no nahafana nanangona ny profo rehetra tao amin'ny piasa io ary entina teny anivon'ny fitsarana ny raharaha.
androany no namoaka ny didiny ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny pak pôle anti-corruption tao Fianaratsoa ka voaeloka hiasa an-terivozona mandritra ny 5 taona miaraka amin'ny lamandy mitetina 700 tapitrisa ariary ilay voapanga ny ampy didy fakana vola mitentina manodidina ny 7 hetsy sy 20 tapitrisa ariary amin'ny fananany sy ny kaontiny any amin'ny banky ihany koa nasaina nandoa onitra mitetina 30 tapitrisa ariary amin'ny Jirama ihany koa io piasy io omaly tokony tamin'ny 12 alina no nirehatra ny efitrano an'ny préscolaire ao amin'ny EPP Antanifotsy Cisco Sambava Drain Sava tsy mbola fantatra izay nandory ity efitrano ity aloha atreto ankoatra izay vao mariny teo anivon'ny polisy pirenena tao aorian'ny fanadihadiana sy ny fizahana natao fa mamy ny mpamilin'ilay fiara ny foka mpianatra teny Tsarasotra teo akaiky ny fiantsonan'ny abus 120 eo Soamasandro omaly tamin'ny 10 mpianatra miisa 5 no niaram-boiny tamin'izany raha ny fanazavana avy amin'ny polisy pirenena dia efa ao amin'ny hôpitaly Hasera ireo ankizy ireo ary notazomina hanaovana fanadihadiana kosa ilay mpamily hita tao amin'ny page Facebook ny Kolo TV ihany koa fa ny savorivory ny mponina tao mandoto ny sabotsy 20 novambra 2024 lasa teo rehefa nosambory ny zandary faniry tovavy 17 taona mpikambana ao anatin'ny ZNZ vakina karatra araka ny fanazavan'ny reniny tonga tampoka tao an-tranon'izy ireo ny mpitandra ny filaminana zandary vavy iray niaraka tamin'ny zandary telo ny rahalahy nakazy rehefa tonga teny amin'ny brigade ny gendarmerie pirenena ao amin'ny district ny mandoto ifaniry vao nalala fa ny fanehonkeviny tao anatin'ny commentaire tamin'ny ranty iray nisy ny oronan-tsary fandorona ny volom-behivavy nataon'ny zandary iray nandritra ny etsy-bahoaka no antony ny samborana azy rehefa nanontaniana ny teo anivony lehibe ny zandary tao mandoto dia nilaza fa tsy ilay zandary nandoro ilay volon'olona ity no tondroiny faniry ity fa hafa mihitsy ka voaterina metraka fitoriana ity niarany ny fanosorapotaka tsy fantatra mazava ny misy an'ny faniry amin'izao raha ny fanazavana dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any Androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafo ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.